fa raha io foana ny iainana eo dia zany tena hoe misy mpamadika tsy vanina ao anatin'ny firaisan-kina fa eny moa ilay izy dia vakina fotsiny tokony déchu afaka andro Christian déchu tsy ho mpikambana ao anatiny tsy ho député ny firaisan-kina intsony ary tsy tokony ho lehibe ny fanoherana isiteny amin'ny anaran'ny firaisan-kina mission ampanaovina n'ilay prositeny zany dia ny manakana ny tsy fafahan'ny firaisan-kina manolotra olona fa zao anie safidy zay nataoko hoe olona zay niovafo TGV niala no apetraky ny prositeny assumeko hatramin'ny farany io milaza anareo fa tokony miala ao anatin'ny firaisan-kina afaka andro tokony miala ao anatin'ny firaisan-kina présidenciteny sy ny prositeny tsy mahalala ny zavatra tena misy aty Madagasikara ianareo ka tsy tokony teniteny foana matoa anareo nitsoaka ny Madagasikara misy zavatra ratsy vitanareo taty ary kanosa anareo matahotra anareo leo tanteraka hiafaka ny Kristian amin'ny fanakianana zay mahazo azy sy fanenjehana azy ho ampangaina ho mpamadika sy mpiray-petsapetsa amin'ny antoko volomboasary feno dia feno ny kapoaka ny afaka ny Kristian ka tsy maintsy manao valikafatra indrindrandrindra fa ho an'ireo zay manakena sy manenjika azy amin'ny fanapahan-kevitra zay noraisiny sy noraisiny solombam-bahoaka sy tendrandrena soloniaiko sy prositeny rehetra nanao direct izy tao amin'ny page Facebook nanome valikafatra mivantana ho an'ny Faneso Ernevo Fleury Rakoto Malala Andriamato Rivo Rakoto Vao Fidèle Razarapira sy ireo olona zay manakena azy amin'ny fanapahan-kevitra zay noraisiny sy solombam-bahoaka sy tendrandrena soloniaiko sy ny prositeny rehetra zay miaradia amin'izy ireo nitondra fanazavana tsotsotra hiafaka ny Kristian manoloana ty resabe makasika ny hoe prositeny nanolotra candidat TGV no marian'ny afaka ny Kristian mazava tsara fa tsy TGV io olona tolotry ny prositeny io fa TGV ny ovafo ankehitriny izy efa tsy TGV intsony fa efa mikambana ao amin'ny prositeny nangataka izy mba hajanona amin'izay ty resaka fivoizana candidat TGV atolotry ny prositeny satria zao tsy voandroany nisy olona nifindra antoko tsy voandroany no nisy mpanao politika niova foto-kevitra niova loko politika azo atao tsara ho izy no miova loko politika ary zay zavatra zay dia efa pratika eto Madagasikara efa fanaon'olona eto Madagasikara fa indrindrandrindra fa ny mpanao politika député lany tao amin'ny firaisan-kina ny tenako ary tompon'andraikitra voalohany ny prositeny anatin'ny faritany Mahajanga ny mahalava resaka eto dia zao hoe nanoana député nanoana bentanana candidat bentanana milatsaka ho bentanana ao atapon-tanànan'ny Mahajanga voalohany ny prositeny izay bentanana izay volomboasary niala tsy ho volomboasary fa niditra prositeny raha tsorona dia zao TGV niala io bentanana izay alatsaky ny prositeny ao atapon-tanànany Mahajanga voalohany ny fanontaniana mipetraka eto dia zao moa ve tsy azo ataon'olona anankiray rehefa misy ny tsy fitovian-kevitra miala ao anatin'ny antoko anankiray ka mifindra any amin'ny antoko hafa maberesaka izy ty satria ohatrany hoe sambany nisy tamin'ny tantarany mpanao politika malagasy no mifindra antoko BDB ny mpanao politika amintsika eto izay efa angambany tsy voatetiny daholo ny antoko politika misy eto Madagasikara nefa tsy arenezantsika feo kritika izany betsaka ny mpanao an'izany ary tsy voazahay zao angambany nandray olon-kafa ny findrantoko na ny team mandray koa na ny SVM mandray olona ny findrantoko na ny TGV na ny Irmara koa mandray koa ny olon-kafa avy amin'ny antoko hafa mifindra any aminy zany hoe pratika efa misy eto Madagasikara izany fifindrana antoko izany nanamarika afaka ny Kristian tsy karatra fa misy fitanilana fomba fijery ao amin'ny firaisan-kina ohatra ny raisiny tamin'izany dia zao ny prositeny manolotra candidat amin'ny anaran'ny prositeny ao Mahajanga dia atao resabe no endrikendrena ho mpanakorontana sy mpamadika ny vovonana firaisan-kina nefa ny mahagaga dia zao rehefa ny team no manolotra candidat ao Antananarivo dia tsy misy miteny
resiny rehetra ho normal zay zavatra zay fa nahoana no prosité no asiana resaka no asiana problème hitarina amin'ny zavatra hafa raha resaka TGV ny ovafo ny olan'ny firaisankina oka zava fa ny firaisankina dia misokatra amin'ny antoko hafa indrindra fa ho an'olona zay vonona sy anatevin-darana ny vovonana moa be ny firaisankina tsy afaka misokatra amin'ny rehetra mila valy izy zay moa ve misy lalàna manakana ny olona avy amin'ny antoko hafa ny ala amin'ny antoko misy azy hiditra ao anatin'ny vovonana misy lalàna ve mametraka an'izay moa ve candidat firaisankina ve no milatsaka ao Antananarivo candidat firaisankina ve no milatsaka ao Antananarivo tsy avaliny candidat team no milatsaka ao Antananarivo nefa misy firaisankina ao misy prositena ao misy SVM ao tsara taafina sy ny APM nefa dia team no milatsaka ao fa tsy solana io ary maneky an'izany rehetrarehetra inona ny antony matanjaka ny team ao Antananarivo karaha nanao an'izay zany bon raisonnable zay tsy solana fa raha any Mahajanga mandatsaka prositeny dia problème zay nefa zavatra mitovy io matanjaka ny team ao Antananarivo matanjaka ny prositeny ao Mahajanga fa maninona ny ekena any Antananarivo tsy ekena any Mahajanga zay zany zavatra mila haitsika mpiserasera indrindra fa ianareo vahoaka ny Antananarivo zay mpanaraka any amin'ny faritra tsy solana zay mahafantatra ny safidy ataonay ary ny choix zay natao koa tsy azahoako tsiny ao Mahajanga fa azahoako tsiny ao Antananarivo fanampin'izay nanome valin-kafatra mivantana ho an'ny Fidèle Razarapira izay tsy mitsahatra mivoy an'ity resaka TGV atolotry ny prositeny ity ao amin'ny miara-manonja na maromana kokoa ao amin'ny radio AZ toy izao ny valin-kafatry afaka andro Christian oka zava fa Fidèle Razarapira izay solombavam-bahoaka ny team ankehitriny izay lany tamin'ny anaran'ny firaisankina dia olon'ny TGV olona nanoana ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany rehefa hitany fa misy tsy fitovian-kevitra sy fomba fanaovana politika tamin'ny loko volomboasary dia niala izy nisintaka nankany amin'ny antoko team fa ny mampagaga dia tsy nasiana resabe tsy nasiana olana tsy noendrikendrena ho mpamadika na mpanakorontana fa nahoana ny candidat tolotry ny prositeny no voizina foana ho TGV nefa fantatria Fidèle Razarapira tsara fa TGV ny ovafo io olo fa hodiny tsy hita hodiny fanina hoy afakano Christian araka izany rehetra izany dia mangataka afakano Christian mba aoka zay ny fivoizana ady fivoizana korontana amin'ny vovonana zay misy azy ireo rehefa TGV ny ovafo le olona tokony apetraka tsara zay resaka zay tokony tsy ho takotakonana mba ahafahany vahoaka malagasy mahazo vaovao tena izy marina etsaka ny feoaheliny miara-manonja Fidèle Razarapira zay milaza fa hoe afakandro manoana candidat orange ahoana moa nilazana ho azy candidat orange izy azavao tsara rehefa miresaka aza mandainga orange niala izy raisiko ary nisy fepetra matoa voaray izy ary tsy vonandroany no niara-niasa zahay fa efa ela na ianao miresaka ne Fidèle tsy nalala fa niara-dia tamin'ny Andry Rajoelina anao ary TGV anao nefa dia nifindra ho lasa team amin'izao fotoana zay fampiresahantsika nefa tsy misy olona manana soupçon eo ihany zany rehetra zany fa mampanahiny afakandro Christian ho mpiara-miasa amin'ny antoko TGV i Fidèle Razarapira ary nazavainy tamin'ny fomba tsotra izany ohatra ny raisiny tamin'izany dia zao Andriamatoa Fidèle Razarapira mitatatata maniratsira ny fitondram-panjakana ao amin'ny radio télévision AZ isanandro nefa tsy hanaovan'ny fitondram-panjakana fanadiadiana ary tsy ampidirina izy ireo any am-ponja fa ny magaga dia zao i afakandro Christian tamin'ny roa taona lasa zay rehefa mba nanakihana ny fotodrafitrasa zay tsy mandeha am'laony tao Mahajanga dia namoronana dossier ary nampidirina am-ponja Fidèle Razarapira nefa maniratsira ny fitondram-panjakana manenjika ny fitondram-panjakana ao amin'ny radio isanandro fa tsy ataon'ny fitondram-panjakana fanadiadiana tsy enjena ary tsy gadraina mampametra-panontaniana ny afakandro Christian zany rehetra zany natsidiko teo fa hoe olona avy ny gadra zay ny gadrainy ty fitondrana ity
amin'ny resaka fanoherana nefa nanakana ny tena ntsikerana io resaka gymnase io ihany dia efa nampigadranay dia tsy mba mampametra mpanontaniana antsika eto maray natandro ariva député fidèle manompa an'izao fitondrana izao manompa ny Andry Rajoelina manompa ny premier ministre manompa an'izay teo mpaina ao anatin'ny fitondrana tia nefa na ny enquête tsy mahazo azy dia ilaza anao fa ianao ny tompon'ny fanoherana eto Madagasikara tsy nandalo enquête ary tsy nigadra nefa zahay mitsikera fotsiny hoe tsy tokony sakanana ty lalana ty ity gymnase ty tsy tokony potena fa tokony afindranareo toeran-kafa dia efa nampigadra anay zany ary nanohitra zay hatrizay ka hatramin'izao fa tsy hoe ao amin'ny firaisan-kina vo nanohitra fanampin'izay nanome valan-kavatra mivantana ho an'ny Fanny Soernef sy Fleury Rakotomalala izy satria tafahoatra loatra ny fanakianana sy fanenjehana azy ireo taoriny ny fanapahan-kevitra izay noresin'izy ireo anohana ny candidat TGV ny ovafo ho candidat be ny tanànany Mahajanga voalohany. Valan-kavatra ho an'ny Fanny Soernef sy Fleury Rakotomalala dia tsotra. Marina hoy afaka ny Christian fa samby avy amin'ny fanoherana, samby mpanohitra ny fitondrana isika. Fa kosa afaka ny Christian mahita fa kanosa i Fleury Rakotomalala sy Fanny Soernef. Raha tena mafy izy ireo dia mpanohitra eto an-tanindrazana fa tsy any ivelany ihany. Araka izany tsy tokony ho be resaka sy ho be fanakiana ny Fleury Rakotomalala sy Fanny Soernef raha mbola tsy eto an-tanindrazana. Satria tsy fantatr'izy ireo ny toe-java-misy eto, tsy fantatr'izy ireo ny hirifiriny sy ny asarotany fanoherana eto an-tanindrazana. Mbola nanamafy ihany afaka ny Christian fa olona kanosa i Fleury Rakotomalala sy Fanny Soernef. Ny antony dia zao, raha tena mafy, raha tena sahy manohitra ny fitondrana izy ireo dia tsy nitsoaka any ivelany ihany. Matoa izy ireo nitsoaka dia nanao zavatra maloto, misy afera maloto, misy araharaha maloto eny amin'ny fitsarana, misy dossier maloto amin'ny fitondram-panjakana. Ny olona mpanohitra fitondrana tena mafy dia olona toy ny afaka ny Christian izay monina sy mipetraka eto Madagasikara, manohitra ny zavatra tsy mety, manohitra ny fitondram-panjakana. Nanome modèle any Fleury Rakotomalala sy Fanny Soernef i afaka ny Christian fa raha tena madio an-taratasy Fleury Rakotomalala sy Fanny Soernef dia tokony hanao ohatra ny afaka ny Christian izay nanana raha tena fanjakana, niatrika fitsarana ary nanaiky no gadraina tamin'ny zavatra tsy nataony. Raha tena madio tokoa i Fanny Soernef sy Fleury Rakotomalala dia tokony niatrika fitsarana, masahy mipetraka eto an-tanindrazana. Matoa tsy masahy miatrika an'izany izy ireo dia mazava ho azy fa maloto amin'ny taratasy ara-panjakana. Raha mbola tsy vrai mpanohitra dia aoka tsy ho maro resaka, tsy ho be resaka atao anatin'ny tambazotra tserasera hoy afaka ny Christian. Misy resaka maro koa mandeha ankoatran'izay ho an'ireo namana mpanohitra izay monina ivelan'ny Madagasikara. Tena marimarina kokoa alefako ty afatra ty amin'ny Fanerinaivo, Ersoa sy Fleury. Milaza nareo fa tokony miala ao anatin'ny firaisan-kina afakandro. Tokony miala ao anatin'ny firaisan-kina présidensiteny sy ny prositeny. Mora mpitenena na milaza an'izany satria lavitra ny Madagasikara nareo. Fa tsy hainareo fanoherana aty Madagasikara. Tsy mahalala ny zavatra tena misy aty Madagasikara ianareo ka tsy tokony hiteniteny foana. Matoa nareo nitsoaka ny Madagasikara, misy zavatra ratsy vitanareo taty. Ary kanosa nareo, matahotra nareo, dia aza manome tsiny anay. Manana raha amin'ny fanjakana nareo, manana olana ara-panjakana nareo, ara-pitsarana nareo tena marimarina kokoa. Zay no nampilefa nareo nandeha ivelan'ny Madagasikara dia manohitra an'izao fitondrana izao. Fa zahay par contre namoronana dossier ka nogadraina ary nigadra ary mbola manohitra rehefa avy eo. Fa nareo nilefa, izy ary nikanosa, izy ary nitoeram-panohitra, nareo zay nilefa andafy agny sa zahay Madagasikara eto efa nogadraina ary mbola manohitra ihany. Ka resaky nareo moramora ihany hoe miala nareo, mivoaka ao anatin'ny firaisan-kina nareo. Satria efa nivohy ity resaka ity afaka ny Christian dia tsy maintsy nanome valan-kavatra any Andriamatoa Rivo Rakotovao izy. Tsara fantatry ny rehetra hoy afaka ny Christian fa efa nisy fampiresahana teo amin'ny Rivo Rakotovao sy afaka ny Christian. Ary ny fanarana tamin'izay dia
tsy afaka nianoana ny Andriamatoa Rivirakotovao izy ho candidat be ny tanàna ny Mahajanga voalohany noho ny antony mazava. Ny antony dia zao, noho i Rivirakotovao tsy mipetraka ao Mahajanga. Efa fantatry ny rehetra fa zanaky Mahajanga izy, fa kosa tsy mahalala ny zavatra ao Mahajanga izy noho izy tsy mipetraka ao, tsy manana trano ao ary tsy manana tany ao Mahajanga. Arak'izany efa niresaka tamin'ny Rivirakotovao mivantana Afakandro Christian fa tsy afaka nianoana Rivirakotovao amin'ity élection de proximité ity satria efa mazava zay ny antony. Ary navoaka ny Afakandro Christian mazava ho fantatry ny rehetra fa efa nanaiky an'izay fanapahan-kevitra noraisiny Afakandro Christian izay Rivirakotovao. Nilaza Rivirakotovao tamin'izany fotoana izany fa hoe rehefa tsy tohanany Afakandro Christian izy dia hijanona tsy ho candidat ny Mahajanga. Tampotampoka teo i Afakandro Christian dia lasa noterena vaimanta ity firotsako fidiny Rivirakotovao ho candidat be ny tanàna ny Mahajanga voalohany. Niezaka nandresy lahatra ny Sitendry Andrena Soloniaiko hanao sonia ny firotsako fidiny fa tsy resy lahatra tamin'izany Sitendry Andrena Soloniaiko hoy Afakandro Christian. Arak'izany dia tsy nisy ny fifanarana, tsy nisy ny sonia izay nataony Sitendry Andrena Soloniaiko ary Afakandro Christian dia tsy nanaiky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ny firotsako fidiny Rivirakotovao ao an-toerana. Noho izay zavatra izay dia notsipiany Afakandro Christian mazava tsara fa tsy manana lolom-po amin'ny Rivirakotovao izy fa amin'ny mahafiraisan-kina azy ireo, amin'ny mahafanoherana azy ireo dia tsy maintsy mijoro hatrany amin'ny fandresena ny antokony fitondrana. Ka raha ohatra ka efa fantatra be zao fa tsy mahalala zavatra ao Mahajanga i Andriamatoa Rivirakotovao dia tsy tokony ho atao forcing. Nanamarika Afakandro Christian fa ara-dalàna tsara ny fanapahan-kevitra rehetra izay noraisiny sy niraisiny prositeny. Tsy mandika fitsipika mifehy ny vovonana firaisan-kina izy ary tsy manitsakitsaka ny lalàna mifehy tsirairay ao anatin'ity vovonana ity. Azoko be rivo manaja anao ary niantso ana indray indroa intelo inefatra anao angambany talohany nanapahanao hevitra ilatsaka any Mahajanga ary niresaka tsika farany an telefôna dia nilazanao rehefa tsy toananao zandry be tsy latsaka any Mahajanga. Efa nisy ny discussion zay nataotsika, nangataka lalana amiko anao ho toanako, nangataka lalana amiko anao andesy lahatra ny siteny isigneny le mandanao. Olon-dehibe anao dia aza manao adiny kanosa ohatran'io fa tsy tsara. Mampalahelo ny zavatra atao satria atakena isanandro ny tenanay, atakenareo isanandro présidentsiteny nefa efa fantatra mazava zao fa tsy manana mandat anao ary tsy tokony insiste intsony ho candidat ny firaisan-kina ao Mahajanga. Ny lalàna mamehy ny firaisan-kina mazava zaho tsy mivioly an'izay, ajaiko ary araiko ihany koa fa ny tsiny izay mipetraka aminao aza ilikinao aty amin'ny hafa. Rehefa nanontany ahy ianao nazava ny teniko hoe tsy afaka nianoana anao aho no ny antony anao tsy mipetraka aty. Sarotra be ny andafo anao ao Mahajanga. Marina fa zanaky Mahajanga anao fa efa ela no tsy mipetraka ao ary tsy mifanososy amin'ny vahoaka satria élection de proximité ity. Ka eto zany tiako mba ho fantatra ny rehetra zany fa nisy fifampiresahana sy Rivirakotovao fa tsy tonga amin'ny fifanarana izay zavatra izay. Efa nisy fifampiresahana anatiny tao fa terena fotsiny io. Fa zahay zany tsy mamaly amin'izay endriky ny fomba fanaovandro azy zay. Niezaka nampisokatra ny sainy tsirairay izay mbola mivoy ity resaka TGV ity i Afakandro Christian. Nanome toky any rehetra izy fa tsy diso ny safidy na fanapahan-kevitra izay noraisiny nanoana ny olona izay tohanana ankehitriny izay fantatry ny rehetra fa TGV niova fo ka lasa mpikambana ao amin'ny prositeny. Nanome fampanantenana ho an'ny tsirairay izy fa tsy maintsy voaka mpandresy izy sy ireo olona tohanany amin'izao fifidianana be ny tanàna ao Mahajanga voalohany. Arak'izany rehefa mivoaka mpandresy ny prositeny dia mazava ho azy fa fandresena ho an'ny firaisan-kina zany ary fandresena ho an'ny fanoherana ao Mahajanga. Ka aoka izay ny fivoizana hoe mpamadika Sitendry Andrena Soloniaiko, mpamadika Afakandro Christian antoko TGV no miara-miasa amin'izy ireo. Aoka ajanona izay resaka izay fa ny fandresena no banjinina amin'ity élection de proximité ity. Raha tena tanjona hoe hampandresy ny mpanohitra no tanjona ny rehetrarehetra dia ny choix zay natao koa moramora kokoa ny atafita azy. Matoa zao ny safidy an'io fantako fa izay no hitondra fandresena ao Mahajanga.
ho an'ny fanoherana izay na prositeny zay ho an'ny fanoherana izay raha team mandresy ao Antananarivo ho an'ny fanoherana izay raha mandresy ny collectif any Tamatavy ny firaisankina manohitra ny manohana ny collectif Roland Ratsiraka mbola fanoherana izay tsy tokony ho asarotona ty zavatra ity hoe sy teny mpamadika afakandro mpamadika mila miala ao anatin'ny firaisankina mivoa ao amin'ny firaisankina izy tiany na dia tsy ao amin'ny firaisankina anao afaka manohitra tsy voatery ao anatin'ny firaisankina safidy zay nataoko hoe olona zay niova fo TGV niala no apetraky amin'ny prositeny assumeko hatramin'ny farany io assumeko dia ho hitatsika ny vokany fa ny tena marina zany rehefa tsy manana mandana tsy tokony hiteny amin'ny alala amin'ny firaisankina mahakasika ny hoe toanany firaisankina ao Mahajanga izy zahay koa nge be dia be koa ny firaisankina amiko be dia be ny team miaraka amiko be dia be ny SVM miaraka amiko fa ahoana moa ilazanao fa ny firaisankina no manohana anareo fa zahay tsy toana amin'ny firaisankina misy io ary mbola mifanatin'ny fanoherana zahay ary atsaharo ny filazana fa hoe mpamadika zahay satria efa resaka fivoizana ny siteny mpamadika sy mpiaradia amin'ny volomboasary dia nanazava ny fomba fijeriny manokana izy tamin'ny resaka C11 na collectif des candidats ho antsika izay nanaraka tsara iny toedraraha iny dia mahita fa tsy mpamadika siteny Randrena Soloniaiko profony zany nanatevin-darana ny C11 siteny Randrena Soloniaiko rehefa vita ny resaka dia niezaka ny fanandrina tamin'ny filo Andry Rajoelina izy ary hitany rehetra fa tsy tafavoaka mpandresy izy no ny tsy fampiny fanohanana afaka ny Kristian mahita fa tsy nampiseho firaisankina ny C10 rehefa nanapa-kevitra ny ifanandrina amin'ny Andry Rajoelina izy teny Randrena Soloniaiko fa raha tena nampiseho firaisankina ny C10 dia nanohana ny teny Randrena Soloniaiko ny fanandrina tamin'ny Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena hoy afaka ny Kristian raha ny fijeriny manokana izany resaka C11 analyse tsotsotra ty avy amiko tia dia tiako fantatra anareo dia zao na ny C10 na ny présidensiteny dia samby diso tetika daholo ny rehetrarehetra ary samby sy naomby ny tolona zay natao amena tsy ny présidensiteny fa hoe nilatsaka tamin'ny élection présidentielle tokony nijanona nanaraka amin'ny C11 izy be dia be afahafoiziko tsy tafita izy ametsika tsiny fa tsy nivadika izy fa nilatsaka izy dia zao koa ary question apetrako fotsiny ho antsika mpanaraka mba tokony isaina atsika raha nilatsaka ary présidensiteny nandeha izy une semaine taorinany propagande fa maninona ny C10 sy nandeha nanohana ny siteny koa inona tsy nampitambatra ny C10 efa fantatra fa lasa izy manana moyen izy nampiany le C10 vita ny resaka sy lany Andry Rajoelina nitanjona ho itsika hanalany Andry Rajoelina inona ary manakana ny C10 tsy nanohana ny présidensiteny question mila valiana zay ho tsakotsakoiny rehetra ety amin'ny farany dia zao nanome afatra mivantana ho an'ny antoky rehetra avy amin'ny fanoherana ny afaka Andro Kristian ny afatra dia tsotra oka mba hifanaja isika iray ihany ny tanjona dia ny anohitra ny fitondrana tsy mety ankehitriny ka noho izay zavatra izay dia tokony hifanaja sy hifanohana isika fa indrindra fa ny ao amin'ny vovonana firaisankina rehefa ny antoko anankiray no matanjaka amin'ny faritany anankiray dia tokony hajaina zay ny fahafahany manolotra kandida any amin'ny toerana misy azy toy ny hoe ao Antananarivo dia matanjaka ny antoko tima dia ajainy rehetra ny safidiny antoko tima mba hahafahany antoko fanoherana mibata fandresena ao Andrenivohitra toy izany ihany koa ny any Mahajanga tsy misy valaka ny toejava-misy ao Antananarivo eto dia manitsy any tsirairay manitsy any rehetra zay manana fomba fijery diso afaka ny Kristian tsy marina ny filazana fa manakorontana ny prositeny mpamadika afaka ny Kristian mpamadika izy teny Randrena Soloniaiko ny tena mpanakorontana dia ny antoko HVM zay manao forcing ilatsako fidina ho kandida ny firaisankina ao Mahajanga voalohany fa tokony hametraka ny fifanajana ihany isika na dia ao anatin'ny fanoherana samy manohitra atsika fa aoka hifanaja rehefa toerana kosa mampatanjaka ny toerana ny antoko anankiray tokony respektena zay ary tokony hipetraka amin'izay zany ny safidy ity olana volena ty tsy prositeny mihitsy no olana amin'ity olana ty fa ny SVM
dia zahay ve no ataonareo hoe manana fika zahay manatetika zahay handrava amin'ny firaisan-kina fa maninona tsy apetraka amin'ny SVM SVM ne no rangory fototra an'izao korontana zao e ianao ve tsy manana mandat manao déclaration fa hoe candidat ny firaisan-kina fa maninona raha nangina afaka nanampiasa an'izay terme zay koa ne zahay hoe zahay ny candidat ny firaisan-kina fa tsy nataonay no ny fanajanay ny discipline no ny fanajanay ny article misy ao anatiny firaisan-kina zay ny source an'io problème io efa niaratsika nanaraka teo ny valin-kafatry afakan'andro Christian sy ny fomba fijeriny manokana manoloana ny toejava-misy ankehitriny fanontaniana mipetraka dia zao tena mpamadika tokoa ve afakan'andro Christian sy tendry randraina soloniako tena miara-miasa mivovonana volomboasary tokoa ve afakan'andro Christian sy ny prositiny avelako ho atsika izany fanontaniana zany ary zay ihany koa mamarina ny vidéontsika androany azadino ny sabone sy manisy jamany vidéo atsika amin'ny manaraka indray